MG Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Lulchanao ni fampalalam-baovao. Ny tanany sain'ny mpanara-baovao eran-tany indrindra ny aty Afrika, ny fanambaran'ny filoha Macky Sall tsy latsaky intsony ny tenany amin'ny fifidianana filohampirenena atao an'i Senegal ny volana febroary 2022. Lesona azo tsoahana amin'izay no entina aminao anatin'ny matoan-dahatsoratra ny Gol TV ho amin'ny androany. Tsy mbola nisitraka ny fampiakarana ny tambikarama niaraka ny fampanantenana nataon'ny filohan'ny Repoblika azy ireo nanomboka ny volana janoary 2022 ireo izay fokotany. Misy ny anton'izay ka hanaovana izy ireo antsoavo amin'ny fanafainganana izany. Hitsahatra avokoa ny fampianarana eny amin'ny oniversité n'Antananarivo ratsy voalohatra amin'izao mahoavy izao ny heure complémentaire sy ny vacation ho an'ny taopam-pianarana 7.22 sy 7.22. Efa naloza 100 ireo ho an'ny oniversité ny Toliara ka takina ny ampitovian'ireo mpampianatra mpikarokarany fanazavana. Ilaina ny fandraisana andraikitra maharitra ny OMC ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny manerina ny nosy ho resoltena ny vahoaka avy any amin'ny distrika ny Mandoto sy Antsalova. Eo ihany koa ny tsy fampiny miaramila any amin'ireo faritra mena izay mampitombo ny trangana tsy fandriam-pahalemana. Any velany mbola mitoetrany ny fifandonan'ny tafika Ukrainianina sy Rosianina amin'izao fotoana. Efa miroso kelikely amin'ny fakan'ireo faritra efa azo ny tafika Rosianina ny Ukrainianina ankehitriny, saingy miankina betsaka ny famatsiana ara-pitaovana ataon'ireo mpanohana azy ny ahatongavana amin'izay tanjon'izay. Ny antsiprian'ireo. Finaritra tombo-klasia tongovavy tonga soa indray atao anaty fotoana ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity. Atena ny araba ary manasanao ihany koa anaraka izany hatramin'ny farany ety ampanombohana dia tsara ny mampatsiahy fa isan'ny fandarina manokana iarahan'ny filohan'ny antoko malagasy miara-miainga azo Andrianarivelo sy Gasikara Fenosoa anio amin'ny 7 ora sy 5 minitra izay andeha amin'ireo haino aman-jery maro sy ny tambazotra tserasera ihany koa fa hoentina manokatra ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity ny tanany sain'ny mpanara-baovao eran-tany indrindra ny aty Afrika. Amin'ny fanambaran'ny filoha Macky Sall tsy latsaky intsony ny tenany amin'ny fifidianana filohampirenena atao an'i Senegal ny volana febroary 2022. Lesona azo tsoahana amin'izay no ndeha rahantsika ao anatin'ity matoan-dahatsoratra ity. Gaëtan Andriatsilavo. Tapa-kevitry Macky Sall fa tsy rotsaka intsony, izany hoe tsy mihevitra hitondra fanitelona intsony. Izany raha teo moa ny lalam-panorenana ao Senegal. Tsy tokony hagaga ilay fanapa-kevitra, saingy niandry fotoana lavalava ny filoha Macky Sall ary nampitaraina ny vahoaka sy ny mpanao politika senegalais. Niantona mihitsy ny rehetra tany an-toerana mandra-pivoaka ny fanambarana omaliny na ny mpanohana aza na ny mpanohitra ary indrindra ny vahoaka. Fa indrena iny hoy ny rehetra, fa indrena satria tsy fahita loatra taty amin'ny firenena afrikana. Zaran'ny mpitondra taty Afrika no mijanona maharitra, eny mandra-pahafaty mihitsy aza. Ry Idi Amin Dada tany Ouganda, ry Mobutu Sese Seko tany RDC, ry Paul Biya any Cameroun, efa 40 taona eo amin'ny fitondrana sy ny maro hafa. Naseho ny Macky Sall ny mahademokratika ny Senegal. Natsapa ny lehilahy fa vita ny aminy, aleo ny hafa indray ny fitondrana. Natsapa ny lehilahy fa hiteraka korontana ao Senegal ny mbola iziriziry hitondra fanotelony indray. Ary indrindra, natsapa ny lehilahy fa mikorontana ara-politika i Senegal nandritra ny fotoana nitondrany, indrindra tatao anatin'ny volana vitsivitsy zay. Mendrim-piderana ny fanapahan-kevitry Macky Sall ary lesona azo tsoahana tsara ho an'ny Madagasikara. Matsapa ve ny filoham-perinasa fa efa alohan'ny vahoaka tsy tanteraka ny fampandrosoana, tsy vita ny fampanantenana, aiza ny UEM. Ary matsapa ve izy fa tsy malagasy intsony, ka na malagasy raha aza dia frantsay araky ny faniriny, izany hoe iaro an'ny la Frantsa. Lesona ho an'ny Afrika manontolo ty fahefana, mpibody toerana no nataon'ny Macky Sall.
lesona manokana ho an'i Madagasikara satria hiatrika fifidianana filoham-pirenena isika atao anatin'ny volana vitsivitsy. Tsy hijerena volon-koditra ny fahendrena sy ny demokrasia raha tarafina amin'iny nataon'ny Macky Sall iny ihany koa. Misy isaintsainany rehetra mihevitra azy ho ty tanindrazana iny. Ireny zany ny lesona azo tsoahana ao anatin'izay fa tsy mbola nisitraka ny fampiakarana ny tampi-karamany araka ny fampanantenainy izany ataony filohan'ny pirenena azy ireo nanomboka ny volana janoary 2022 ireo sefy fokontany manerana ny nosy ny fikarakarana ny antota taratasy ho fampiakarana izay tampi-karama izay no antony fahatarana raha ny anambarana izy ireo ka hanaovany antsoavony amin'ny tokony anafanganan'izay. Henri Florian. Efa ho enim-bolana izao no tsy nisitraka ny tampi-karamany ireo lehibe ny fokontany sy ny lefiny manerana ny nosy nateo aza ny fampanantenana izay nataon'ny filohan'ny repoblika ny daty ny 13 desambra taona 2024 fa ho ampiakarina ho 4 ariary ny tampi-karama ho an'ny lehibe ny fokontany raha toka 2 ariary izany ho an'ny lefiny ho an'ny fokontany teto Antananarivo renivohitra nanaovana fanatetena tamin'ity androany ity hatramin'ny volana janoary ka hatramin'ny androany tsy mbola nisitraka izany tampi-karama izany izy ireo fa miezaka manao ny asany araka ny tokony ho izy. Ny manao sefy fokontany tompoko tena tsy haingitraingitra fa tena didy ho an'ny tanindrazana sy ho an'ny pirenena. Izay no mahatonga ny hoe tsy dia any amin'ilay mialatsiny hoe karama loatra no tena zava-dehibe kanefa ny voajerin'ny filohan'ny repoblika izany. Ny mahazatra moa zany dia eo amin'ny isaky ny 3 volana eo no tokony fanomezana ny tampi-karama ny sefy fokontany. Izay tena tsoroko fa zara ny sefy fokontany ary mba mitambatra kely ohatr'izay izy mba mahafinaritra kokoa no indray anazy. Dia fa ny adidy aman'andraikitra dia natao mpitiavana hatramin'izay ka hatramin'izao. Noho ny fisian'iny kabary iny mihitsy no natonga ny izay hatramin'ny volana janoary izay tsy mbola voaray satria araka ny voalazako teo aloha eo an-dalam-pikarakarana tota taratasy rehetra mahakasika izay ny tompona andraiky mpanjakana ambony izay andraikitra amin'ny fokotany. Tsy ho an'ny eto Antananarivo renivohitra ihany fa tahaka izany ihany koa ny anivon'ny renivohim-paritany hafa toy ny ao Matsaitra ambony izay tsy mbola nisitraka ny tampi-karamany ihany koa efa ho enim-bolana izao. Ifazana izany ny hatramin'ny 2022 teo nefa kosa ny 2023 ty dia tsy azo. 2022 iny aloha dia tsara ampahafantarina fa nefa niteny ny filoham-pirenena hoe akarina ho 200 000 francs ny karamanay ny andamin'ny tenay izay 150 000 dia tsisy fampiarana amin'izay mihitsy teo aminay nandritran'iny 2022 iny. Niteny indray ny filoham-pirenena tamin'ny desambra 2022 hoe akarina avy telo hoeny ny andamin'ny teny seho dia fokontany. Izahay zany efa nanantena fa tsy azonay ny volana juin mandra-pahatonga ny desambra 2022 dia efa nanantena nefa hoe mba hiakatra le efatralina tamin'izay fotoana izay satria efa niteny izay ny filoham-pirenena dia efa nanantena koa izay fa hiakatra avy telo hoeny kay mbola tsy nampiakarina tamin'iny fa rehefa mba nanontany anay andro mpampandray vola ao amin'ny région izay tompona andraikitra mivantana amin'ny fampandraisam-bolana dia hoe mbola tsy misy ny décret manondro ny fampisondrotan-karama izay hatretiko hatramin'izay. Dia izay mbola nandraisanay an'ilay 3 alina isam-bolana teo dia asa za manantena mananteny daholo manantena ny sefy fokontany fa ny sefy fokontany sy ny lemo dia mbola tsy mba nitokona nanao fitokonana na adiny ray ara tamin'ny birao fa mandray dolodola ny olona izay tonga rehetrarehetra eo. Raha iverena ny tantara tsy voasamba no misy fahatarana tahaka izao ny tampi-karama ho an'ireo lehibe ny fokontany sy ny lefiny eto amintsika. Ny filohan'ny fokontany izay mitana andraikitra maro samihafa ary fanataony ny voaka akaiky indrindra eny anivon'ny fiarahamonina raha misy manjo azy sy misy zavatra ilainy. Raha tiana ny ametraka ny fampandrosoana ilaina ny fijerevana akaiky ny fokontany indrindra fa ireo nomena fahefana eny fotony. Ny toko fitaka ny ataony ho hita fa tsy tokony harafitra ho an'olon-tokana na hanaovana subjectivité ny lalàna sy ny lalam-pandrenana. Eto amintsika ho ny mpahay lalàna nanaovana fanadiadiana manoloana ny fikasana hikitika ny lalàna amin'ny feno zom-pirenena malagasy. Amin'ny fandrafetana lalàna ho an'olon-tokana sy ny tsy fanajana ny lalam-pandrenana izay hitera-doza ho an'ny firenena. Raha ny fanazavana trany Daniela Mino Arso. Zava-doza ary enatra ho an'ny firenena ny fandrafetana sy fikitihana lalàna ho an'olon-tokana na fanaovana subjectivité hoy Randriarimanana Patrick mpahay lalàna manoloana ny fikasan'ny antenimieram-pirenena hikitika ny lalàna amin'ny feny fizakana zom-pirenena malagasy na ny code de nationalité malagasy.
isika eto Madagasikara izay tsy ivina fa nidroso tamin'izay fandrafetana lalàna ho an'olo tokana izay ihany koa ny taona 13 tamin'ny alalan'ny fampidinana ny taona filatsahako fidiana ho 5 taona raha 7 taona teo aloha ny taona ahafahana miroso amin'izany. Ny lalàna dia voalohany la loi générale impersonnelle natao ho an'ny rehetra ary tsy natao spécial ho an'olona anankiray. Zava-doza ny resaka subjectivité des lois. Hoe mandrafitra lalàna ianao dia natao taille sur mesure ho an'ny olona anankiray. Zava-doza zany ary mahamenatra zany. Karaha miresaka no adevitra io zany tsika dia io zany hoe mahazava be ny voalazan'ny lalàna fa ny mpahay lalàna ihany sy ny mpanao politika zany mitady fomba hanaovana interprétation maro isan-karazany ka tsy fomba tsy toe-tsaina entina mamantatra nyty lalàna holazaina zay zavatra zay fa tsy maintsy mahazava arak'izay ambaran'ny lateny rizateny lalàna zay misoratra ary tsy maintsy zakaina na mafy azy. Mafy ny lalàna fa ny lalàna dia lalàna ka aza anaovana interprétation samy hafa tompoko fa ny tena tsara dia ny hoe mijery vahaolana melo mifanaraka amin'ny toe-zava-misy ainasika. Zay zany ny fahendrena indrindra any amin'ireo tompona andraikitra atao hoe mpiray an-tompo ao anatin'ny olona zay mety voakasika mivantana zany zavatra zany azony zareo ataony mijery vahaolana mifanaraka amin'ny toe-zava-misy mifanaraka amin'ny fanajana ny lalàna. Isan'ny teraka krizy ny verimberina teto amin'ny firenena ho hiatra ny ity mpahay lalàna ity ny tsy fanajana ny lalam-panorenana. Raha ohatra ka mbola vohitsakisaka amin'ny trangan-javatra ambony eto amin'ny firenena ny lalam-panorenana dia ohatrany hoe mamboly krizy na hamerina krizy zay fa tsy tena malagasy iainana intsony isika zany. Faharoa ny code de nationalité zany ny atao hoe code dia fitambarana lalàna sy atao hoe ireo rizateny-dalàna maromaro ensemble de loi et texte réglementaire zay no mandrafina atao hoe code zany hoe tsy mitovy amin'ny lalàna tsotra anankiray ny code fa lalàna maromaro no ao anatiny ao. Midika zany fa zavatra lehibe tokony ho ajaina sy omena ny lanjana ny code de nationalité malagasy mba apetraka eto amintsika ny tena atao hoe esprit des droits eto amin'ity firenentsika ty. Tsy ivana mety hisy ny fikitiana ny lalàna mifeny fizakana zo-pirenena malagasy na code de nationalité atsoatso ny filohan'ny anterimera-pirenena Razana Masoa Kristina nandritra ny lahateny nataony tamin'ny famiaranana ny fitaom-pivorian'ireo solombavambahoaka teny Tsimbazaza ny Zoma 30 Jona 2022 lasa teo. Efa misy ananivony anteny mihera ho ity farany ny tolo-dalàna mifeny zo-pirenena izay hitondrana fanitsiana raha ilaina izany. Loza ho an'ny firenena ny fikitihana lalàna ho an'olon-tokana raha izay fa ny hokevitra izay fa loza eny anivony asiatry ny Anjerimanontolo ihany koa. Hitsahatra avokoa ny fampianarana eny anivony Universiténa Antananarivo raha tsy voalohatra amin'ny Zoma ho avy izao ny heure complémentaire sy ny vacation ho an'ny taom-pampianarana 2022 sy 2022. Efa naloza 100 ireo ho an'ny Université ny Toliara Katakina raha ny fanazavana. Tsy siny mizana tsindrinila amin'ny fijeren'ireo mpampianatra pikaroka sy ny antselika maneran'ireo Université Mpanjakana amin'izao fotoana izao. Mbola tsy misy ray ampafolo ny fangatany CSS sy Mpanantananarivo makasika ny fandoavana ny vacation sy ny heure complémentaire ho an'ny taom-pianarana 2022 sy 2022 no andalam-panomana ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana. Manambana ny ampiato tanteraka ny fampianarana avy hatrany araka izany ireo mpampianatra pikaroka sy antselika raha tsy misy ny fandrosoana vahaolana hatramin'ny Zoma ho avy izao. Mbola vao ny resaka mikasikana vacation sy heure complémentaire ho an'ny taom-pianarana 2018-2019 izay no andrasana zao io fa ho an'ny 2019-2020 en totalité ho an'ny 2021-2022 mbola tsy misy resaka dia andrasana fatratra zany zay ary zany mahatonga an'le hoe ampiato ny fampianarana zany izahay aloha io fampiatony io ho hitantsika ny toyiny satria mbola miandry zay tsy fantatra hoe tena ampiato ve so dia mba misy ihany tokoa ny fahatongavan'izay vola zay. Raha sanatrika tsy voaray ny
asesy ny vacation mandrapatonga ny zoma dia mijanona ny fampianarana manomboka amin'ny latsinainy. Efa naloza zato isan-jato ny vacation sy ny heure complémentaire ho an'ny université ny Toliara, hoy ny filohan'ny CSS Ampanantananarivo. Tsy tokony hisy araka izany ny mizanatra indrian'ila amin'ny famahana ny olan'ireo mpampianatra mpikariko sy antselika manerana ireo université mpanjakana. Mahatsikaiky aza dia 520 isan-jato an'izay tapany faharoa zay fotsiny no zakany kitapim-bola mpanjakana. Ankehitriny misy olana izy io satria tadiaviny sasany any sorana 10 isan-jato dia marina fa traitement égalitaire no takiny CSS Ampanantananarivo. Ny fandoavana ny heure complémentaire sy ny vacation ho an'ny université amin'ny Toliara dia naloza 100 isan-jato tsy misy na ny sorana na dekely. Ko noho izany olom-pirenena mitovy izahay tsy azo ekena mihitsy zany ny mety any sorana na iray isan-jato ny aza ny amin'izay ora fanampiny na ihany koa vacation zay momba an'izay rehetrarehetra zay. Ankoatra izay, takiny izy ireo ihany koa ny ampiarana ireo didim-panjakana misy 5 momba ny mpampianatra mpikarika sy mpikarika mpampianatra eny anivon'ny primature saingy tsy mbola nandalo filan-kevitry ny gouvernemanta. Eo ihany koa ny indemnité de recherche et d'investigation an'ireo mpampianatra mpikarika misotro ronono tao anatin'ny 7 taona sy ireo classement izay tsy mbola misy resaka hatramin'izao. Fa hiazo ny mahajanga maimaiky sika ao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Nanaitra ireo zokiolona hikarakara ny fisotrondronono tao mahajanga ny fahitana sorabavety tao ambirony knaps sy ny fikatona ny toeram-piasana manao antso amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana isan-tsokajiny izy ireo hijery vahaolana aingana hitohizany fampandihana ndrara Anja Robert Kolo Mahajanga. Fahatairany ny andreto zokiolona hikarakara ny fisotrondronono sy anatitra ny fanamarina-pahavelomana na ny certificat de vie raha nahita ny filazana tamin'ny peta-drindrina milaza fa mitokana ny mpiasa eo anivon'ny knaps eto Mahajanga. Very fotoana diso fanantenana ary mizaka ny vokatry ny fitokonana ireo zokiolona. Fijalianay tompoko no jerevana eto. Zahay fa tsy miasa tsony. Miankina amin'ny vola kely isaka 3 mois. Ela zany 3 mois zany la mandray vola, mandray isam-bola nanjaka mijaly. Indraka mandresaka 3 mois. Ta certificat de vie nay ity raha vao tsy voanitra dia tsy ho azonay 3 mois nay fa mety 1 koa zay vao azo vola. Lefa tsy ampy kely no ampina koa dia mijaly zahay ity. Eto misy fanjakana maefa ihany Mahajanga. Ianareo agny miady gnanay ity gnakatonareo. Mifantatra dia izay efa manana lasaka amin'ny atombo knaps. Ninina disa politikenareo ao da tovy agny rehefa gnanay toa mitady ganay mba hisokatra ty Mahajanga ty. Sy fantatray zavatra misanga Antananarivo ao. Fa ny fantatray dia hoe hangala volanay ohatra anakamaroko dia hangalatra certificat de vie. Raha sagnatry ny bavaka sy voarainareo ty certificat de vie ty androany dia sy azo vola zay amin'ny 18 na 19. Mitretre be antry ny kidy koa mbola sy ho azo. Dia horara be ny fiainanay. Tsy ivona ny 17 jona teo no nanomboka ny ray feo ny mpiasan'ny knaps manerana ny nosy fa anakatona vonjy maika ny toeram-piasana ho toy ny fitakina taorinina ampidirana ponja ny tale jeneraly mpisolo toerana eo anivon'ny knaps. Nabaribarina izy ireo tamin'ny alalan'ny sorabaventy fa tsy anaiky ny fanaovana tantely afadrakitry ny tahirombonana momba ny fiahina ara-tsosialy intsony ireto mpiasa ireto. Ireny ny ampahany amin'ny etaeta ny zokiolona manoloana ny olana eo anivon'ny knaps amin'izao fotoana izao. Fa mangetaeta fahaleovan-tena ara-pitantanana ihany koa ireo komuna maro manerana nosy raha ny lafiny fitsinja ara-pahefana no resahana. Manatara ny fampandrosoana tia napetraka ny fiankinan-doso ny fiandrasana ny fanapahan-kevitra ny fanjakana Foibe. Raha ny fanohan-kevitra voaray nandritra ny fanokafana ny drafim-pirenena mahakasika ny fitsinja ara-pahefana miabo tamin'ity androany Gaeton Andriatsilavo. Na eo aza ny ezaka ataony mpitondra ankehitriny amin'ny fametrana sy ny fampiarana ny fitsinja ara-pahefana, mbola lavitra ny ezaka tsy maintsy atao ahafahana miroso amin'izany. Tafiditra anatin'izany ny fametrana ireo foto-drafitra samaro isan-karazany, ny fahafahana mitantana ireo vondrom-bahoaka paritra itsinja ara-pahefana sy ny fahafahana mandray fanapahan-kevitra samy irery raha misy ny fiaraha-miasa sy ny fampandrosoana tiana apetraka. Zava-dehibe io fananana fahaleovan-tena sy fahafahana mandray fanapahan-kevitra io hoy ireo mpitantana komuna raha nanao ny heviny. Le fahaleovan-tena io mihitsy ny tegna tadiaviny ny fatra. Satria rehefa maleo tegna izy afaka mizaha volanany afaka migerer le volanany manokana zegny izy. Na dia io ma le fanjakana Foibe fa dia afaka manao ihany izy avy aminany ao zany avy miloman-tegna. Ka tsy isany kiteritery. Ny tena fanomezana lanja an'izany
rafitra ifotony izany satria hatram'izay dia resahana foana ny fitsinjaram-pahefana fa raha za manokana dia mbola tsy miaina an'izany ireo commune ireo. Dia ny fanatanterahana ny zavatra izay efa niara-natao nanomboka tamin'ny fangalana ny hevitra tany amin'ny isa-paritra rehetra dia mba amoraina indrindrindrindra ny fiara-miasa miaraka amin'ny STD rehetrarehetra, ny CTD rehetrarehetra mba azahoana tonga any amin'izany hoe autonomisation satria mila autonome ny commune raha te handroso autonomisation financière sy autonomisation administrative. Andrandray naraka izany ny ampiarana araka ny tokony ho izy ireo fenkevitra sy ny lalàna mikasika ny fitsinjaram-pahefana eto amintsika ahafana miroso amin'ny fampandrosoana. Natomboka tamin'ny fomba ofisialy androany tsy aivina ny drafim-pirenena mikasika ny fitsinjaram-pahefana miabo ary aritra 2 andro. Aingeny mba tena fitsinjaram-pahefana miabo tokoa ny fehi-kevitra ivoaka ao anatin'ireny karazana atrikasa sy drafim-pirenena samihafa ireny. Dia izay ihany koa no hoentsika amin'ny sendro vetivety ao anaty doka fohy ny antson'ireo olona manana toetena varira manoloana ny fanilikilian'ny fiarahamonina azy ireo amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa ny fitampo anandry amin'ny sara efada manakasy 320 tao amin'ny doany miarina rivo tsara rano ambony tany Mahajanga apahany amin'ny fanadihadiana sy vaovao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo mandrapitafa vetivety ary. Za gasy tia mandrafitra sy manavao. Za gasy tia manaingo ny trano. Za gasy tia mamboly mba ho tsara vokatra. Za gasy tia mamirapiratra. Arina ny batinao? Ararotiny asaramanitra ahafanao misitraka hatrany ireo fihenam-bidy manerana amin'ny magazay Batimax ny 2010 Jona hatramin'ny 9 Jolay. Batimax ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Tombola Somaro 10e édition Paris mazahoa fiara vaovao be moto VTT ary loka maro be tsotra ny fandraisana anjara alefaso SMS amin'ny 038 88 811 11 ny hoe Somaro espace non complet anarana feno SMS ray 2000 ariary fandefasana SMS illimité ka mandraisa anjara hatramin'ny 11 août 2023 ho avy zao misy fisariagna isaka ny telo herinandro miaraka amin'ny Telma izaragna voyage tout frais payé à l'OCB mandeha festival Somaro karakory Paris. Mamerina ny araba ho antsika rehetra trany mbola manaraka ny fampalalam-baovao ao anatin'izao tapany faharoa izao. Isantarantsika izay mahery ny 420 tapitrisa dolara vola tokony hiditra anaty kitapom-bola mpanjakana. No very eto Madagasikara isan-taona no nijony tsy ara-dalàna hoy ny minisitry ny jony sy ny toe-karena manga. Fahaverezam-bola izay mipakany amin'ny tsy fanjarian-tsakafo sy ny tsy fampianasa amin'ny faritra maro ihany koa raha ny fanazavana Hilary Nasoniaina. Vola tsy tokony tsoforoana ny very vokatry ny jony tsy ara-dalàna eto Madagasikara manodidina ny 420 hatramin'ny 920 tapitrisa dolara isan-taona izany raha ny tombana natao hoy ny minisitry ny jony sy ny toe-karena manga. Fahaverezam-bola izay vokatry ny tsy fahampiany ny fanaraha-maso sy ny fitaovana enti-manatanteraka an'izany raha ny fanazavana. Dans le monde zany dia 24 milliards de dollars anoana zay ny manerantany. Ho antsika aty amin'ny faritra atsimon'ny Afrika dia 1,2 milliards de dollars eo isan-taona zany. Ho an'ny antsika ato amin'ny SADC dia 500-800 millions de dollars. Ho antsika eto Madagasikara dia 14-16 millions de dollars. Izay no estimation zany rehetrarehetra zany. Fa ny fehiny zany dia misy ny vola very zay mahatonga antsika tsy maintsy manao ny asa rehetrarehetra afahantsika miady amin'izany rehetrarehetra zany mba hialana amin'izany fahaverezan'ireo vola izay tokony hiditra amin'ny kitapom-bola mpanjakana. Ny fitaovana zany dia azo lazaina hoe mbola tsy ampy ny antony dia tsotra midadasika be ny ranomasin'i Madagasikara 1 141 000 km². Izay la ZDE ny Madagasikara. Ny longueur de côte tsika zay mandeha hatrany amin'ny 5603 km. Ny isan'ireo îlot madinidinika zay mandeha hatrany amin'ny 257 anoany manodidina ny Madagasikara. Mitady moyen betsaka izany.
ary mitady ataontsika hoe fahafahana maro ahafahana mandefa anareo sambo zay efa manana 40 sika am'izao fotoana zao kanefa dia vola makarena no ampiasaina amin'ny vidianana an'ilay carburant ny ampiasana amin'ireo rehefa mandeha ireo sambo reo isan'ny paikady efa napetraka ny fitsarihana matetika tampoka ataon'ireo sambo mpanaramaso ny ranomasina sy ireo mpanjono manana taratasy ara-dalàna saingy midadasika ny ranomasina Madagasikara hoy ny tompony andraikitra ka mitaky ezaka lehibe na izany azy efa nisy ny vokatra tsara hita hatreto zany assurance de pêche zany dia misy karazana hoe visite ahoana moa zany sortie inopinée izay ataon'ireo bateau de science de pêche reo manana an'izany sika eto Madagasikara ohatra ny antsantsa izay ampiasaintsika manana an'izany ohatra ry zareo ao à La Réunion ny bateau Osiris izay Osiris 2 izay ampiasaindry zareo ihany koa sy ny sisa zany fehiny zany dia alefa reo sambo reo manao ny ataontsika hoe surveillance rehetrarehetra ny contrôle indrindrandrindra izay eny anaty ranomasina mijery reo sambo rehetrarehetra mijery hoe manana licence de pêche vers zareo hoe manana an'ireo engagement rehetrarehetra zay tokony ananany responsabilité rehetrarehetra izay jerena eny ambony sambo de zay zany jerena de rehefa misy zany ny infraction izay signalena dia misy ny lamande mifanaraka am'izany misy ny sazy mifanaraka am'izany rehefa hita ihany koa hoe tsy misy zay rehetrarehetra zay de misy ny recommandation mandinidinika zany hoe ny fanaovana n'ilay fifanakalozana eo amin'ny resaka antotam-baovao ny échange d'information ny échange des données zany tena zavatra tena hoe tadiavana sy ilaina afahantsika miady amty resaka jono tsy manara-dalàna tsy manara-dalàna tsy hoafanambara ary tsy hoafehin-dalàna aty manoloana ireo olana ireo natomboka androany ary farana rahampitso ny atrikasa lehibe ijerena ny tena olana sy ny fampandehanana ireo paikady efa napetraka iadina amin'izay jono tsy ara-dalàna izay iarahana amin'ny firenena maro tahaka ny Mozambique, La Réunion, Maurice isy ny fifanekena sy tondrozotra ao aorian'izay tetikasa izay iarahan'ireo firenen'ireo miasa miaraka amin'ny vondrona Europeanina. Lafomba vaoafa mbola vitsy ny olona manaiky sy mandray ireo olona manana toetena varira ho ton'olon-drehetra eny anivon'ny fiarahamonina mbola ady mafy ny ohatrehana amin'ny fampahafantarana sy ny fanentanana ny olona fa tsy mifindra amin'ny alalan'ny fifampikasoana ny toetena varira ary tsy misy harena miafina ihany koa araka ny fiheverany maro izy ireo hoy ny filohan'ny fikambanana Albinos de Madagascar antony mampisy ny fanilikiliana sy ny fakana-keriny ireo varira eto amintsika amin'izao fotoan'izao Hilary Nasoniainy. Mbola ady mafy ny anay olona manana toetena varira indrindra ho an'ny fikambanana Albinos de Madagascar hoy ny filohany manoloana ny fanilikiliana sy ny fanaovana azalambo azy ireo manoloana ny filazana fa manana hery miafina sy azo trandrahana ny taovan'ireo olona manana toetena varira antony anaovan'izy ireo antsoava amin'ny fiara-miasa sy ny fiara-mientan'ny olona andray azy ireo eny anivon'ny fiarahamonina vita be ny tranga fanilikiliana olona varira eny anivon'ny fiarahamonina raha tsitsy entsika ny tranga tany amin'ny volana septambra ny sekoly tsy netana ndray varira mbola misy zany le fanilikiliana fa na izany matoa tsonga joro fikambanana ary nandritra ny fijoroan'ny fikambanana dia efa nahitana taratra misy zavatra efa miatsara mosy miatsara zany hoe efa manomboka fantan'ny olona ny atao fianomenana albinisme dia manomboka misokatra tsikelikely ary eto mianentanana ny vahoaka ray manontolo adingezany ady fikambanana ary tsy vitanay re fa mila fiara-mientany tsirairay tsy misy manana hery miafina tsy manana tova hafa fa mitovy amin'ny olon-drehetra ny olona manana toetena varira ho hatrany ny fanazavan'ny filohan'ny fikambanana izy ireo tokony hanadio saina ny mpiarabelona ary tokony tsy hanilikilika ihany koa ny ananivon'ny fiarahamonina tsy mifindra amin'ny alalan'ny fifampikasoana araka ny fiheverany maro azy ihany koa ny toetena varira. Iverenantsika vetivety ny tontolo ny fampianarana tsy nahitana olana ny andro voaloso faharoa amin'ny fanatenterahana ny fanadinam-panjakana BEPC Toliara na izany aza nisy fiantraikany eo amin'ny fanatanterahana ny asa ho an'ny Cisco Toliara faharoa ny tsy fampina ara-pitaovana sy ny tsy fanomezana ireo mpandrindra solika ny androm-panjakana any antoerana bonoma Elize Kolo Toliara. Ny lamina amin'ny ankapobeny ny fizotra ny fanadinam-panjakana BEPC tao amin'ny fari-padidiam-pampianarana Toliara voalohany sy Toliara faharoa hatramin'izao 7,990 ny isan'ny mpanala fanadinana ho an'eo anivon'ny Cisco ny Toliara faharoa izay misandrahaka amina ivitoeram-panadinana misy 5,000 raha toka 1,730 ny isan'ny mpanala fanadinana ho an'eo anivon'ny Cisco ny Toliara voalohany. Nahitana fienana ny isan'ny mpanala fanadinana BEPC tamin'ity taona ity ho an'ny fari-padidiam-pampianarana Toliara voalohany manokana. Raha oharina tamin'ny taondasa dia
nahitana fihinana ny isan'ny mpiadina tamin'ity taona ity. Raha eo amresaka tapahavitsiana koa no seresaka amin'izay donné efa azo tsikelikely dia hita fa mitombo ny tapahavitsian-jazy donc niena dia niena ny taux d'absence an'ilay mpianatra izay mpiadina tamin'ity taom-pianarana 2022-2023 aty amin'ny fanadinana 2023 ty zay certo. Ny fanadinam-pandrakana tohitony moa zany surtout ato amin'ny centre Laurent Boutokeka dia ahitana ny élèves en situation de handicap dia 4 ny malvoyant, 2 ny aveugle, 2 ihany koa ny sourds-muets. Tsara marina ihany koa fa 7 taona ny zaza faran'izay kely indrindra nanahalana an'izao fanadinana zao vehivavy izy io mpianatra volonté de school ary ny zoky indrindra koa sadia vehivavy ihany koa izay 7 ambo 70 taona. Ny ampy iray ny ivitoeram-panadinana eo anivon'ny sisikony Toliara faharoa izay manampy sy nanamora ny fanatotosana ny fanadinam-panjakana BPC tamin'ity taona ity. Nahazo centre vaovao anankiray zany ny ato dia ny any anakao izay any andafin'ny ranomasina zany. Efa ela ny nangatahana an'io dia izay isaorana ny ministera fa afaka hasosora zany ny ray aman-dreny sy ny mpianatra amin'iny toeran'iny zany. Misedra olana maro anefa ny eo anivon'ity sisikony Toliara faharoa ity indrindra eo amin'ny fanaraha-maso mandritra ny vanim-potoana ny fanadinana toy izao na dia eo aza ny ezaka ataon'ny tompon'andraikitra hatramin'izay. Circonscription Toliara D dia midadasika 26 apy io dia mifanao antsimo sy avaratra andrefana. Ny olana nefa tsy misy ny fitaovana ahafahana manao an'izany fa dia tsy maintsy mametraka le fiarah-miasa anao zany amin'ny mpiara-mombon'antoka amin'ireo mpiara-miasa na ao anatin'ilay fanjakana zay na amin'ny ireo namana amin'ny privé mba ahafahana manatanteraka. Zay foana zany no ny ainanay hatrizay. Tamin'ity indray mitoraka aty nisy tokoa ny olana satria tsy ato amin'ny fanabeazana ihany no misian'izay amin'ny nentim-manana fa na amin'ireo sehatra ara-panjakana branche de service maro ara-panjakana dia nitsatra an'izay satria ny solika zany tsy misy. Tsy hoe tsy misy moa zany fa tsy manome zany ireo mpandrindrara n'ilay solika. Nanomboka tamin'ny CP tena nanana olana amin'izay. Ankoatr'izay, tsy ampy ihany koa ny fampitaovana ara-informatika izay isan'ny mampitarazoka ny asa famoahana ireo vokam-panadinana ho an'ny sisikony Toliara faharoa. Manao antsoavo ny lehibe ny sisikony Toliara faharoa mba hijerena manokana ity sisiko ity izay miadirery hatramin'izay. Lafomba vao hafa karazana vato sarobidy mihoatra ny 200 no tazana mandritra ny hetsika karakarainy ny araminina ny fampirantiana izay nanomboka tamin'ity androan'ity ary tsy farana raha tsy ny alakamisy 9 jolay ho avy izao etsy amin'ny lapany tanàna Analakely. Rojina Manjakany ainy. Manana karazana arena sarobidy Madagasikara, indrindra fa ny arena any ambanin'ny tany. Mbola maro nefa ireo olona tsy mahalala ny karazam-bato sy ireo karazana arena kibon'ny tany misy eto amintsika. Arena kibon'ny tany no isan'ny mamelona niarika arena eo amin'ny firenena iray mba ahafahana mampalala ny tanjaky Madagasikara amin'izany lafiny izany no antony iray nanaovana ity fampirantiana ity. Ty hetsika ataonay mandritra ny 3 andro ity collection ana minéraux dia mizara 3 le izy misy zany voalohany ny muséologique izay collection natokana ho an'ny musée dia misy ny collection ho an'ny collectionneur izay collectionneur ireo dia acheteur et vendeur fa misy koa le collection madinika sara misy ny akamaroany hitantsika mbola tabatra dia zao ho an'ny mpianatra collection maikomantsy raha zao faty zao ny hita amin'ny vazaha dia vidiny lafo misy kanefa ny anankiray amin'ireo raha ohatra ka ho vidiny hoe 10 millions na 100 millions tsy afaka any amin'ny varotra anazy zay satria lasa le vahoaka malagasy zay tsy manana fa ny olona mety mieritreritr'izy hoe tsy dia misy dikany akory le izy kanefa le voninahitr'Andriamanitra hita eo amin'le izy. Manodidina ny 2,000 no isan'ireo karazana vato mineraly izay nampirantiana raha ny nambaran'ireo natao fanadihadiana. Manana karazana arena maro araka izany Madagasikara izay tokony hoentina amin'ny fampandrosoana. Raha ny karazany aloha dia mihoatra ny 200 no ampirantiana eto raha karazana fa raha ny isany indray hatramin'ny 2,000 isa no ampirantiana eto ny isany. Dia ny faritra indray efa misy karta io arinantsika io efa nataonay eo daholo ny karta mamaritra ny hoe ty hita ry vato ohatr'izao hita amin'ny faritra ry. Ny atao hoe pierre précieuse dia 4 ihany officiellement dia ny
diamant, rubis, safira ary ny émeraude. Amin'ny ankapobeny rubis, safira, émeraude aloha officiellement no misy eto amintsika. Nafana nanangona an'ireo zay efa ela no sehatra tamin'ny resaka renakibon'ny tany salan'izao. Dia contact fifandraisana avy amin'ny zareo mpiady eny fotony no ahafahanay manangona an'ireo. Nositsika manontolo mihitsy no ahitana renakibon'ny tany ary samy manana ny mampiavaka azy ireo. Raha vao voadony izy zany dia tsy mipetraka solo le maha collection naturelle azy satria efa voakitika le noarinana azy iny. Mandritry ny 3 andro ny hetsika fampiratiana momba ny renakibon'ny tany izay ataon'ireo mpikaroka sy manampahaizana malagasy eo anivon'ny Araminina. Tanjona amin'ity hetsika ity ny ahafahana mizara ireo trakefy sy fahalalana mandidina ireo karazana vato sarobidy sy manandanja eto amintsika. Eo ihany koa ny ampahafantatra ny vahoaka malagasy indrindra ny tanora izay misehatra amin'ny fandratoana fahalalana sy fahaizana momba ny mineralojia, gemolojia izay tsy andoavam-bola. Fa tombontsoa aman-tsara ny fitampo an'Andriamsara Efada manakasina 722 tao amin'ny Doany Miarinarivo tsara rano ambony Mahajanga ny alatsinainy 3 Jolay 722 tamin'ny 12 ratoandro no ananokafan'izany tamin'ny fomba ofisialy izay notarian'ny mpanjakabeny Boeny Dina Hermis Guy. Anja Robert Kolo, Mahajanga. Tombo soamatsara ny fitampo na ny fanompoam-be ho an'ity taona 2022 ity teto amin'ny faritra Boeny. Voaja ireo dingana telo tamin'ny fanomanana, ny mikipa, ny fanompoam-pandrama ary ny tomainty. Fotoana izay nanaraka ny andro volambita ary nentina nanamafisana ny mahamalagasy sy ny fomban-drazana sakalava fa ihany koa nahatsiarovana ireo ny Andohana. Nisy arak'izany ny fotoan-dehibe teto amin'ny faritra Boeny na ny ondreo mpandala ny afaliny. Sorana zanary sy ny razana. Indrindra reo efa dia managasina fa tombo soamatsara ny fitampoa 722 teto amin'ny Doany Miarinarivo tsara ranam-bolo Mahajanga dia makasitraka makatelina anareo saretra indrindra ny sabe indrindra sorana manokana ny Boeny eto fa tombo soamatsara ny fitampoany reo efa dia managasina. Isan'ny nampiavaka ity fitampo 722 ity ny fanatrehan'ireo mpanjaka maro avy amin'ny lafivalin'ny nosy. Indrindrandrindra ny mpanjaka avy ao Ambanja, mpanjaka be mazava zany tsy araso fahaefatra. Tonga koa moa nanatrika ny mpanjaka avy ao Nosy-be, ao Ambariobe, mpanjaka be mihisatra zany, mpanjaka Roger. Tonga izareo avy any Mahafaly, ny avy Menabe, ny avy any Vohipeno, tonga nanatrika eto. Indrindrandrindra moa ny avy any Manandrina zany afaritany Betsileo. Ka ataoko angamba zava-dehibe ho antsika eto amin'ny faritany Boeny izay misy ny mitahy Andriamsara Efada manakasina izany fahatongavany mpanjaka avy any faritra hafa izany. Mandritra ny 5 andro no anasongadinana ny kolotsaina sy ny fomba mampanao ny sakalava Boeny. Ny 7 Jolay izao no anatanterana ny rebika izay anakatonana ny fitapo ho an'ity taona 722 ity. Nandritra ity fitampo ity nisy tamin'ireo bijirika 30 vao sambotra noho ny fanendahana sy fanafiana trano iray tao amin'ny Doany Miarinarivo ity fitapombe ity izay nahitana trangana fanararaotana tamin'ireo fotoana tany aloha kanto nametrahana velam-pandrika nahazona izao vokatra izao. Fa ilaina ny fandraisana andraikitra maharitra avy amin'ny OMC manoloana ny tsy fandriam-pahalemana amin'izao manerana nosy amin'izao fotoana izao. Hoy ireo solitena ny vahoaka avy any amin'ny distrikan'ny Mandoto sy Antsalova. Ny tsy fanompiany miaramila any amin'ireo toerana voalaza ho faritra mena ihany koa izay vao maika mampitombo ny trangana tsy fandriam-pahalemana. Raha ny fanazavana Danila Mino Arso. Mandry anjirana antsy amin'izao fotoana ireo mponina ho Mandoto taorian'ny trangana tsy fandriam-pahalemana izay nafatesana zandary iray sy miaramila iray tany toerana ny 19 Jona lasa teo. Tsy hita tao sarobaratra Fokontany Beakanga, komuna Vasina toerana nisy ny fifandonana teo amin'ireo dahalo sy mpitandro filaminana namono iainy intsony. Ireo miaramila maro nampandritany tany toerana 3 andro tateo aorian'ny fampandrintany nataon'izy ireo raha ny fitaraina ny mponina.
antony anaovan'izy ireo antsoaviny amin'ny tokony ametrahana paikady maharitra isoroana ny tsy fandriampahalemana. Hatreo aloha dia samy nahatazana ihany tokoa ny olo rehetra satria taorian'ny fahafatesan'ilay mpitandro filaminana dia nisy fahatongavana miaramila maro dia maro tany. Amin'ny ankapobeny moa dia efa reny ny hitan'ny vahoaka kanefa ny zavatra nisy avy any dia ny tatitra eno dia hoe nisy vokatra efa noraisina tamin'izany saingy kosa ny vahoaka dia miparitaka mivelatra be distrika Mandoto noho izany ny fandalovany reny no mampitsahatra fa ilay paikady tokony ho apetraka zany mba hisian'ny firindran'ny fandriampahalemana maharitra izay no zavatra tena takin'ny vahoaka. Ankilany tokony ho tohizana trano ho nisy olombava-bahoaka Nantsalova ny fandraisana andraikitry ny OMC manoloana ny ady amin'ny tsy fandriampahalemana ny anivon'ny distrika misy azy ireo tsirairay avy. Fisian'izay no mampijana azy ary zay no tena ambony antsoko ny chef district tamin'ny maraina hoe tokony tohizana io zavatra io satria ny vahoaka vonona fa miakina amin'ny fanapahan-kevitry nareo satria nareo no lehibe ny ao amin'ny district izao tsy afaka hibaiko andreo fa nareo no manapa-kevitry ka zavatra zay tokony ataonareo hoe 3 mois voalohany izao ny zavatra atao 3 mois faharoa izao ny zavatra atao tokony tohizasika zay magnagny mba hisian'ny fandriampahalema satria tsara ho fantatra fa ny district ny Tsalova zany amin'izao mahitany zao no mampirongatra tsy fandriampahalemana fa raha fahavaratra be ny rano dia mijano no ny halatra. Jeivana isan'ny distrika anjakany tsy fandriampahalemana toy ny Alatromby ny distrika ny Mandoto sy ny distrika ny Antsalova. Raha iverenana ny tao amin'ny Fokotany Beakanga distrika ny Mandoto, 700 no fantatra fa niakatra tanàna noho izay Alatromby izay ary manahatra ny ainy sy ny fananany ireo mponina ny toerana. Dia izay ihany koa no hoentsika manakantona ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity. Naiza misy anao ankasitrahany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany azadimy mifandarana manokana iarahana amin'ny filohan'ny antoko malagasy miara-miainga. Ajo andriana Anarivelo sy Gasikara Fensoa rehefa avy eo amin'ny 7:20 minitra. Veloma mandrapitafa ao amin'ny rapitondray tompo klasy tonga veloma tompoko. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.